Tamin'ny alalan'ny fisafonana Anjiatafika sy ireo fikambanana ary ireo mpianatra izay nataon'ny prefena Nosbe no nisantarana fankalazana ny 4 Jona teto an-toerana na raha ny matso lehibe. Amin'izao fotoana izao dia ilaina ny firaisan-kina ao fampandrosoana ny Madagasikara ka mba ahafahana mametraka izany dia tsy maintsy misy ny fitoniana sy ny filaminana ka nanome tokony mpitondra fanjakana eto Nosbe fa avonina hiary asa amin'ireo sokajin'olona tsy ankanavaka mba hahatrarana ny tanjona dia ny fampandrosoana sy ny filaminana. Eo anatrehan'izany tena nafatra ny prefeny Nosbe ny tokony isiany ny firaisan-kina raha ny fandraisana andraikitra mba ho fanajana ireo ntolona ho an'ny fanafahana. Oka hiara isanahatsika tsy hipetraka fotsiny amin'ny hoe hitsikera be vatany fotsiny fa andaotsika hiaraka. Inona ny zavatra hitatsika tsy vita andaotsika fanometanana amin'izay mety vitatsika mba hampandeha mba hampandroso ny tanànatsika. Ny fampandrosoana dia tsy vitan'ny filoham-pirenena irery ihany na ny premier ministre irery ihany na ny ministre irery ihany fa ny fampandrosoana ny fandrosoana dia rahatsika mianakavy tsika mianao fanometanana fa tsy hisy mihitsy ny fampandrosoana ho anatin'ny fizarazarana. Ny aliny 5 Jona kosa dia nahazo ary nahita afomanga ny vahoaka tato amin'ny prefektura ny Nosbe ka tampifaliana tanteraka no nijeren'ny mponina izany teto amin'ny portny Elville.